fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. atolotry ny ange du paradis groupe io anao izao ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe fonja hafahafa. Tantara no soratan'ny Ranjahery Mayamba. Novy Lom Michel Retratop, Ferdinand, Tovo, Landry Steven, Seno Ramanantsoa ary Iaina Fity. Nandre Fiosi Nanantotoza, Tovo Andriambololona, studio ny Prod. Zary misy azany to efitra maizina be ny ty misy aty toerana tsy fantako akory fa maninona eto ahy ty efitra misy ako nefa to zara raha mba misy hazavana kely tena tsy ahitany any avelany akory marina. Faiza marina ary ahy inona itsy misy zavatra tazako io toko tapony izy zany tena zay mihitsy raha ny fijeriko azy zao ka zany efa de zara raha afaka metsika akory aleo ranga mandady makeny de jerena aloha ay marary ane zany vatako zany fa maninona ary ahy marina raha mba misy zavatra tsaroko mihitsy talohan'izao ty eny ka tena kitapo ty fa tsy diso ny fijeriko tena miraikitra ko ne zany vavako zany eto kosa mba manandrify an'ity lavaka misy hazavana kely ty de hitako tsara fa kitapo ty ka aleo aloha jerena zay ao anatiny inona zany no ato ary tsy misy afa-tsy kahiny de penina mangy iray fotsiny misy taratasy fotsy roa tsy misy ninino reto tato anatin'ity kahie ty de inona koa ty voatsapako ty ay porte-monnaie saingy to tsy misy ninina ntsony ato anatiny fa ny zary reto sa ve ana reto tena tsisy tsaroko mariny fa aiza nefa ty toerana misy aty de fomba ahoana koa natongavako tato. Efitra ny fenokorotanetana ny misy aty tena zay misy raha ny fahitako azy na de manjavozavo azy de sanatrive nisy nakakeriny ahy ary initsy zany misy latabatra kely raha io miakiny eo amin'ny akavanako io ny sisa ndray to fatika azo miparitaka amin'ny vangongo eraky ny trano tena mahatsapanoana koa nefa za zany hatram'izao koa tsy misy olona mba hitako nandalo mihitsy teo midiko zao fa nafenina ahy so mba fonja kosa ary ty misy aty kanefa raha fonja inona nefa ny ratsy nataoko saingy aleo ataoko hoe fonja ihany fa tsy de mifanalavitra amin'izany ihany koa ny fiainana misy azy ao aleo mba hanandrana hiatso ihany aloha fa sao mba misy mandreva
sady tena nona zany mangetaheta. eo izay olona e, vonjeo e. Tena ny feoko fotsiny marina no manakoako fa tsy misy mare akory. Mba efa tena niezaka niaritra ihany fa saingy tsaroko misy zavatra mitambesatra be koa ny mifatako zany. Tena tsy tafatsangana. Mezaka mandady indray mba hitady lalana ivoahana ato saingy tsy mahazaka an'izany ny heriko e. Miakely koa ny zany heriko zany e. Tena mila tsy arako tsoa. Nanontanako avy aza reko misy ozatra marary be zany. Sakafo tsy misy, rano tsy misy hosotroina. Dia firy andro tokoa moa zany ano tsy nisakafo e. Fa inona re no ataoko ato e? Inona no ataoko atao mpigadrana ato e? Ato amin'ity fonjy ity? Tena tsy mazava amiko e. Nizany fa misy feo mikasokasoka. Feo ana lehilahy toa ihany aloha ny ray e. Fa ny ray kosa atao kelikely feo ka tsy hahifantarina na lehilahy na vehivavy. Olona roa mifampiresaka mihitsy zany ka. Dia ahoana ny atao e? Ka tsy maintsy atao lesy any akeny rabenja fanareo ve ahoana? Za ihany ny azo atao amin'io. Dia ahoana ality raha tsy mety anaiky mihitsy le ry e? Olity e, fa izy ality zany tsy anaika. So dia tsy fantany ary fa raha bokona angely ity manoloana azy e. Okay ary mety zany. Miamanatona makatiany zany feo zany. Reko tsara amin'izay fa lehilahy daholo le mifampiresaka fa tsisy vehivavy akory. Ary aleo moa tsy tahitra aloha fa enona tsara fotsiny izay lazainy. Ka zao anjara lamo manery alary fa za kosa miambina amin'ny manodidina eto ihany. So matsy ka isy atsikaritra atsika ka tonga dia traingo eto nitetika rehetra. Ary akanga lahy inona ty midorororo be telo ty a? Ray mary, nareo koa zany. Akanga na famolona be. Sûr e, ray mafotsiny aho ah. Ary iza fanao dada ary neny no efa andro amin'ny firy zao mbola tsy mody ihany. Njahay ary le efa napoziko. Inona no lazaiko ny zanako? Njivako ty tsy hita na aiza misy azy na aiza tena mahanderaka. Neny. Ody eo foana re dada anaka fa mbola misy zavatra manahirana azy fotsiny ihany a. Dia oviny izany no mody ka. Mody eo foana ho ahy izy fa aza malahelo ianao. Malahelo ny dada ary neny a. Okizay zanako a. Avy eto akaiky eto ny zanako a. Avy aina. Dia mampalahelo ahy le zanako. Tsy hitako sy ambarako azy. Za koa ty tsy mahafantatra ninina fa dia nametraka fitoriana fotsiny dia izay no azoko atao e. Dia mandra-pahoviana no anafina amin'ny aina zanakainy marina. Ka na za koa zany tsy mahalala izay tena marina ho lazaiko azy eo e. Ary avy atsy ambony atsy indraingy izany feo reko izany. Oay, Andriamanitro, inona izany hazavana be tapoko izany? Kay, maty ahatongotro marina. Vo mafy anga izy zany e. Ary tsy napozy landray hoe mbola misy lalana avy aty ambony a. Tena olony ratsy ty marina. Ay avy any ambony ihany latsaka tapoko aty eo. Mbola ho tazako mikirazorazo mihitsy nitady ny dinany tato. Tena tsambena tapoko le hazavanako neny masoko e. Tena zay tsy nahitako azy nidina teo ka nahavoahitsaka ny any tongotro. Mahino avy elary le toma be ty a.
Ary mitetiky ny oaizy ty mandady lahy ty. Sa mbola narary le vao hitsaka teo. Fa ataonao inona tompoko de izy ianao e? Tsy ilainy lahy tokony fantarina momba ary manginy lahy de zao enoy tsara. Sa zao no manontany alahy famelohan'ny fampiresantsika se lahy de iny ty misy mofo sy rano ty amin'ny tavoahangy ty de hoanio mino afanao ny alahy. Zao mantsy alahy vao mena hanina. Leo aloha tsy asiana amby fa sady efa tena refona mafy zany zara raha nisy nanome sakafo. Ary tena nona mariny le ry zany matoa manesesika be toy izao jereo anie fihinana le ry an'le mofo sady tsy miambahamba akory. Raha zany zany no nasiko poziny io de mora voarato mora lahy. Eny okizay fa zao no izy Eny tompo. zay ty lahy na elahy velona na elahy maty misafidy lahy. Fa ovononareo ve zany a tompoko? Fa inona reny raha tsy nataoko anareo e? Tsotra be lesy manaiky fotsiny lahy hoe eny de zay azo. Naiky eny amin'inona moa zay tompoko? Zao tsy andany fotoana amin'ny lahy eto eny sa tsy fotsiny. Tsy afaka naika ny zavatra tsy fantatra tompoko. Ka zany ary tatazo e. Kay raha mbola tsy ampy alahy vao hitsaka be teo iny de mamaly ihany. Fa maninona anao ary tompoko? Maty atongotro marina. Ka elahy miseho be saina tsinona ka hoana mbola tsy anaiky ihany sa so de mbola tsy ampy alahy le fampisainana teo iny. Ely za mifatisiny avy zay no ilaiko mifanikely lahy. Ary ainga lahy fa so mbola apiko indray le tahaka teo iny ainga na lesy ary inona mampianahana lahy eo. Inona reny ataoko e? Ny vady aman-janako tsy anaiky hatramin'ny farany ahy tena miala tsiny aho fa saika ho aizy ty tanany ty ko satria lahy mitady anohitra sy be saina de zany ary maty amarina fanina be zay de natory le tsisy sainy ty ary aleolo akisaka kely eto fa tsy aleoko mipandy ialy tonga sady lahy de ona ty poinsa ve sa nisy tsy lama tany le ry arina Patrick va toko va tsy mety tonga sainy le daly tsy azoko tataro tsara aloha fa ahoana zao meko fananarana kely tao mihitsy le ry fanga le ry nentina anaiky zany mihitsy le ty lesy tena banda miveraka tsy de oviana indray zany ny plan manaraka aza taitra lahy raha de may am fa tsy elaka de efa matoky alahy raha benja fa tsy azo atao hely ty sera ty otry inona lesy banda ny afera tsy vita an'izao bandy zao matoky alahy de hoana inona indray zany kajy mainga aloha fa zao aloha misy kely ty de tairy tovatovana aloha de mba manalanala sy misotrosotro kely sa hoany atingely ty bainina tsy misy fandeha amin'ny firy zao rehetra zao mba aty amin'ny bandy aty ahoana mandeha le zany fa tairo ay ndao ary fataraiko be zany sur efa misy vaovao momba ny fanjavonam-badika ve ngiako amin'ny sera safady indrindra mazotoerana aloha ianao madamina valina misaotra betsaka tompoko ka zao atreto aloha madama de tsy mbola misy azona ilazaina mihitsy mahakasika n'indraraha iny ny azoko lazaina anao de hoe misy olona mampiahiahanay ihany
fa ahoana fotsiny ny komisera? Nampiantsoko anao aloha dia izao e. Eny komisera? Mila fiara-miasa matotra avy aminao zay raha tiana ahomby ny tetika ampiasainay. Ny amin'inona no ilainareo fiara-miasa amiko? Vonona raha izany ka, raha izay no ahitana ny vadiko moa sady hanavotana azy koa. Raha sanatria ka hoe nisy nakakeriny izy dia vonona ka. Ka amin'izao voalohan'izao ary aloha dia tsotra ny angatahako aminao e. Misy sary ny vadinao ve any? Misy ka. Ka ataovy ary izay ahafahanao manatitra an'izay faran'izay aingana eto aminay fa ilaina maika izay a. Dia izao raha vao misy loharam-baovao eninao any a na hitanao dia aza miandrela mihitsy ianao manatona anay. Eny ary fa afa andrasy aloha e. Meko anao aloha ny laharana azonao mahazo azy sao dia mba mety hoe ilainao ihany. Misaotra betsaka tompoko. Eny ary komisera, ilozako aloha ianao izany. Eny ary e, omendalana ianao ary madama. Iaina, midira amin'izay fa isakafontsika mianaka e. Ajanony aloha kely aloha fa rehefa avy indray tohizana. Eny a. Neny eo? Ahoan'izay sombonaiko? Fa aiza foana ho dady e? Zay indray ilay veo. Marina tsy hanahirana mihitsy ity zasy ity. Mbola misy zavatra ataony kely efa ho avy hono izy akia. Sao dia mandaingina eny? Tsy mandainga amin'indry izany neny ka. Ary sady hana aloha sakafo fa aza lalaovina fanaony eo nenao e. Za tsy na malaelo ny dada foanako. Fantatro mihitsy izany sombonaiko a. Neny koa nge malaelo azy e. Sady miandry azy sika mianaka fa efa ho avy hono izy e. Tsy ho ela intsony ny fiaviany. Fa oviana hono hoa izy ny tonga ry neny a. Hitanao, endre tsara fotsiny ianao a. Dia mianatra tsara dia tonga eo foana izy. Raha maditra ianao dia tsy ho avy eo izany hono izy. Ohatra nefa endry tsara dia anatra tsara koa. Izany neny a. Eny ary e. Ary hoano ilay sakafo fa lasa mangatsiaka mamparary anao eo io. Avy eo sika sy ianao dia haka voninkazo eny an-jaridaina alona n'ity anaty vazy ity fa efa tena malazo be ity izy. Hoay, haka voninkazo tsika. Ao faniniko aingana ary ity dia andeha sika sy neny. Aingana anariny zanako e. Mba andro fihinana ary androany. Very tanteraka ty fa tsy misy fantatro intsony. Manavaka ny atoandro sy ny alina sisa no any haiko satria rehefa misy hazavana kely miditra etsy amin'ilay lavaka kely etsy dia izay no atoandro. Ary ny fanohatra amin'izay kosa ny alina. Maizina tanteraka indray nefa ty ato. Tena tsy ahitana ninonenina intsony. Tsy ahita toreto angamba fa ivadibadika eto fotsiny no nitahotra. Sady noana raha teo koa no reraka. Mahavaivay mangiry firy koa ny izany vatako rehetra izany. Diso ihany afa tsy mba naina raroatra tamin'ilay hazavana kely teo dia nijerena izay manjo ny vatako hoe aiza daholo ny maratra amiko. Kay tena mbola manahitaina be izany. Tena tsy zakako intsony ny tanako. Toy ireny hoe voakapiko ireny a. Fa taiza marina moa izany atalohan'izao hoe toa tena tsy misy mitamberina tondohako toly. Tena mbola ela indray vao ahita hazavana eto ka.
saingy tsy maintsy mivonona mandraka riva mba tsy havinony tapoka tsy maintsy mahery ary tsy maintsy mandresiko ny tanjony zay ndrehefa misy mitakoritsika any ambony any dia ilay olona tamin'iny indray ve sanatria ny mahagaga dia olona ray nefa nidina tamin'iny kanefa reko tsara fa olona roa ny mifampiresaka io fa milaila kely indray le varavarana avy eo ambony ary misy tohatra vita amin'ny tady any milatsaka iny mahagaga fa tao tsikaro izany tamin'iny fa nataoko tady tsotra fotsiny iny tamin'ny midiny iny le tsy valahary ty ary rolany izany io fa tazako tsara koa ny endrika reto aizy izany ranjiva ay to fantatro zareo tsara ny anarako mahagaga any izany tamin'ny fomba ahoana nefa ny nahafantarany anarako ahoana ry zalahy dia fantatrareo nga zahy tsy dia ilaina ary tsy dia important aminay koa ity ny amaly ny arabalà zao ry bainina so ny avy ty taratasy ity dia vita efa nilaza ary tsy miova amin'ny teniko fa tsy anao ary tena miseho be lomarina ka ny alary benja tsy efa nykosy taminareo ve nykofy zao ry zoky azonay atao nge manao ny tisony ity ny kara-panondronao raha teo efa ty aminay ka tsy ho sarotra aminay mihitsy ny anao an'izany angalarinay nge dia vita fa zao nefa mba fanajana ianao ny ampanaovanay nio sy nio anao sady amin'izay koa nge anao mba afaka ta dia tsy ho tazominay tsony tsotra be nge zany safidy omenay anao zany ry zoky sy ny avy ty fa tsarotra be zany ka panikenareo zavatra tsy fantatra akory ary ve ahy zao momba le tany angatahanao ny resaka eto omeo anay ny tany dia milamina fa ela be zany azonay ataony ny tonga dia mamono anao eto eto dia lasanay saingy aleo mba miala neniny zay marina mihitsy zany ka ay ve zany zay vao azoko sanatria dia sanatria tsy anaiky an'izany tompoko tsy hatramin'ny farany valy teniko ay mbola iziriziry amin'ny hevitra lahy ihany zany lahy tonga dia ataovy lesy izy eny ary omena 420 ory lahy mba eritreretany lahy zay mihitsy raha pitsy toy izao zay tonga veriny eto mazavy zay mandra-peo lahy andao le tsy raha viala iano ny sofolona tsara zay ry le zoko be tsisy sainy ity lasa aloha zay fa mbola hiverina tsy ho ela azo ny lahy zay inona re zany no ataoko tompo mampifanaka mihitsy any mahita ny reto olon-dratsy reto misintona an'le tady tena efa zatry reto kinga dia kinga mihitsy izy mazava amiko zao ny tsy ambara telo voalohany manomboka maizina sahady indray koa tia ny andro tsy misy ohatsy indray ilay hazavana kely mba nanazava tato tena efa ela koa ny za zay ny tsy momeno zareo sakafo tsony tsaroko tena mihareraka tanteraka koa tia ny vatako tena mihakely koa ny heriko sady noana no mangetaheta iza koa nefa moa no anome an'izany ato hoe ny havako aza tsy misy mahafantatra zay misy akory zao na zay vatiko ny zanako mino fa feno tebiteby aza izy mianaka any indrindra amin'izao fanjavonako zao mba manao ahoana koa nefa zay salama tsara ve zay zanako zay sa manao ahoana za ty tsy fantatra na ho faty sa ho velona tena mbola ka matatra tanteraka ny momba an'izany
dia naika ave ieny mba ho zandam-pahafahako ato dia tsy miova ny teniko ka aleo avy eo fa ifampitady eto anay tsy misy raha hoana ny lisan'ny lava eto hoe tonga hafa fa miandry ahy e na dia anaovako sorona ny koza mba ho an'ny vady aman-janako dia tsy anaika fa tsy maintsy hiady hatramin'ny farany. Mitamberina atao tsaiko daholo le teny fandrahoana nomaly ireny le ozy zalahy hoe mbola iveriny zahay le ranjanana be iny mihitsy no niteny an'izay teo. Inzay za dia ary fa zay mikatokatony izay ngambary zalahy zay fa manatinatsikelikely makaty amiko ao ambony eo mihitsy zany feo zany tsy diso ny vinavinako fa tombotra tokoa tia ny ora tsy maintsy mitafy heritsaina amin'izay raha iady tsy maintsy mandrezo tsy maintsy izay koa no tanjony zay fa manokatra le varavarana ao ambony izy zany aleo hitapify tsara eto afa vao tafiditra eo dia tsenaiko amin'ity vatakazo be efa novononiko ity soa aza fa mba nisy an'ity tato iny any fa midina ary raha ihany izy zany alala tokoa ialahany io taoko maty alandro an'le tsy matao ato tia kanefa hoay Andriamanitra eo izy ny midina miaraka amin'le lafaharoa iny fa to iaina ny zanako ka anao safidy na le zanakao na ny tany ka hoana ary aza mikoropoka fa mimoramoramora ery amin'ny sisiny ery tsy maranitra be ngely tety so dia gorobako amin'ity eo ny tenda zay vao amony ny zanakala tanteraka eo la mamy ny raha miseza ny zanaka zany tsy eleo ve manaiky moramora ka avitsory ary ny zanako ka inona moa zany nidirany zanako amin'izao zavatra zao so mba tsy rariny kosa avitsoro ah izy tena resy tiako ny zanako miandry tsy maintsy ataoko zao izy ary le taratasy ho ataoko sonia zay ny tedavinay nge zay dia milamina antsika eo ary eo asianao sonoa ity dia anarany eto ambany ty ray ty sisa ohatran'le teo ihany ka alefa zay dia vita anao an'izay moa le rangaty ty nyndrasana ela be sy nyndrasana zavatra ava vao nataoko vao le tsy zazavavykely raha benja okizay anaka efa hoditsika izao ary aza mitomantsoa moa zany zanako zany etsofa fa nidada ny ranomasonao zay dia tsy namiala ny lisany tokoa zany ratsy ny zanako mihitsy natao ny lisany an'izao dia inavalina koa zay manahoana any so dia efa nyvonoany le tsy matahototo re tokoa ary ny vadiko eny any lisany aloha ny alefa ana kosany retoro mangina aloha zao hoe tsisy azoko atao fa tsy zay aloha sanatry kosa raha za kosa no anaiky resy leo aloha manginy milamina zay fa dia misaraka aloha zany ny lalao hatreto zao kosa ary mba fanontaniana petrako inona ny fanontanianao rangaty mba manao ahoana ny renin'ity zazy ity so dia mba natao inona nanaovanareo azy zao tsisy atahorana ny aminy ny fatorana kely fotsiny izy za mihitsy nge ny nakaniana kely tany an-tranonareo tany zany namaritra ny dramatoto eo a-tongo-pandriana
ataoko moramora kely fotsiny tena tsy vaniny lisany ary tady tio fa mbola nody any lisany zao ataony lisany zao Zao fotsiny enoy tsara ny toromarika manaraka ivoaka eto ary alefa nareo amin'ny riva zao ihany saingy tandremo tandremo de tandremo sao de hevitry ny ampandre polisy na ohatrohatr'izany fa tonga de mifankahitsika eny mazava zay aleo aloha mody manaiky foana aloha aleo tsy miteny betsaka fa aleo mangina ka andao lisy andehantsika rahabenja zao ary raha riva zay miverina makanareo eo fa zao matsotro mbola mazava loatra ka sao misy atsikaritra zay fa andeha aloha zay de rehefa riva zany miverina eo zay ka tsy maintsy ekena foana moa zany zay ataonareo eoko afaka ho aiza moa ka tsy maintsy manaiky koa veloma vetivety izy mianaka dady ratsy fanahy be reny olo reny eny anaka tena ratsy fanahy mihitsy reny de fa maninona antsika nataony ohatr' renitra dada de tsy fantatro mihitsy re zanako mety hoe tsy tiany angatsika de ampitsalimy ve eny ampitsalimy mihitsy moa ireny efa hitanao reniko fa efa hifarana zany fa aza manahy ianao andao dada tsika tady hevitsika hivoaka tato sady lasa matahotra be zany efa maizina be ato to hevitra mety tokoa zany zanako tena aleo ialana ny enina kely ihany aloha hitetavana lalana mivoaka tato zao ary no ataontsika tambatambatritsika tsy ampivony etsy rety korotakazo retsy mety zay dada fa mialohan'izay ty latabatra ty aloha no ajorontsika tsy ampivoatrany etsy de alefantsika eo amboniny ireo hazo ireo azondry ve azoko dada andao atsotika ary eo ary ampio a hibatantilo somary mafimafy ndri eo zay ka efa mba avoavo kosa io ary aloha zah hiakatra moramora eo amboniny aloha de tsolovoka hatreto amin'ity lavakombarika ity aloha zay ao ivelany ao zay kosa fa mahita tsara ka tena tsy fantatro mihitsy any hoe aizy ty toerany ity sa kosa ve ty lavakombarika ity no atao zay ampalalaka azy nefa atao sarotra iaina nefa zaniko niverenan'ireny tokoa tsy fantatra anao vetivety tena ohatra mitady hokivy de ahoana ry dada tena tsy misy hevitra mihitsy ty fa tsy maintsy miandra an'irenyntsika ka zangery dada matahotra be andao tsika hivavaka anaka ndao ary fa izao avy mivavaka tsika de tsy maintsy averintsika amin'ny toerany loha reto mba tsy atsikaritra n'ireny olona reny raha tonga eo izy mety zany ry dada andao ary hivavakantsika amen efa vita zay ny vavaka fa ohatrany misy feovavana izy zany zay mikadokadona ny velany an'izay ny herim-batana koa ty tena efa tena osa na hoe matanjaka aza ny saina tsy maintsy atanjahana nefa va ho aiza moa aoka hifarany eto ny asa ratsy sy ny fahampirorona ataon'ny lisany tena tsy vanina mihitsy reto miomana tsara zanaka ao tsara vendry sao de misy zavatra tsy ampozina tapoka amin'seho ampoko izay ny aretana tato anatin'ity aiziny ity zay aizina azavana kely mandreraka sady tsy mitondra sambarana akory fa fahoriana aliko ny fahafatesina no anjara masoandro ato tsy tiako koa
koa ny zanako hiara-hidy any tokoa amin'ity toerana ity. Ry aina kely koa. Endry dada. Etontsika mianaka miandry. Efa hidiny eo zareo. Mino fa tsy hitantsika eto amin'ity maizimaiziny ity. Fa zaho tena matahotra be ry dada. Aza matahotra indrika. Zao fotsiny aza miala orianako mihitsy indri fa zaho aloha no eto aloha eto. Dia raha matindreo olona ireo eo dada dia ahoana? Tsy misy matin'izany eo ka matokisa indri. Ary aza miteny tsony fa efa reny tamin'ireny zareo. Dada. Mangina ho andry. Drahatra eto ne nitetika itsika ho raisy-potsiny eto. Iny eny fa mita. Aleo miomana tsara amin'izay. Sao dia sanatria matsy reto hivadika amin'ny teniny nomeny ka amono anay fa tsy hitazona ny teniny. Aizy nareo teo hoe tonga izay akanareo amin'izay za dia andefanareo mianaka e. Koa satria mantsy anay fa mifanaraka taminareo ihany tamin'ny atoandro fa hoe tsy maintsy miverina eto izay dia izay koa nge mba mitana ny teny nomena ihany e. Dia tonga izahay. Toa matotra ihany ary izany firesana izany. Sady toa tsy mitondra feotovam-piadiana akory. Mino aho fa tsy tokony atahorana ka. Ity re zahay e. Efa sasa miandrana roa koa ny zahay ato e. Miala tsiny aloha fa nataonay hoe sao dia hivadika amin'ny teny nomena nareo dia somary ny afina kely tato ambadiky nyity korotakazo ity izay mianaka e. Retinareo mianaka e. Rehefa teny mena dia nomena e. Izay koa mba manatateraka satria nareo nanatateraka. Ka marina mihitsy lesy izany ao voay le seza rybenja. Ao voay le varavarana miafina aloha. Maika tsika fa ny androko ty efa manomboka mialina ihany Voray letsy e. Vovoty fa andao aritsika e. Manaraka anay avy aorianareo fa izay tsy afaka andrehatra jiro satria sao manko dia hisy antsika aritra eto. Izay vao hivadika eto ny tantara. Oay, ka nisy varavarana tao ambadika io latabatra io fa tsy fantatsika ry dada e. Ay tokoa ka nisy an'izao. Tena tsy hitantsika anie io e. Tena fetsy reto ka. Fa nga moa izany gaga be nareo e. Fomba fiadolana e izany e. Ary andeo amin'ndeha amin'izay tsika fa taraiky be ka. Ary maninona moa raha rarotona amin'izao velesina amin'izay reto e. Izy any aloha raty io kanefa toa tsy mety fa fanao aloha sy ariana izy ka so ny ray ihany no vo fa tsy ho vo miaraka izy. Aleo ihany amin'izao ka rehefa mba tafavoaka fotsiny dia f'izay aloha. So ka vao maika nahirana eo indraiko. Ka izay izany misaraka eto tsika kanefa tadio hatrany ny fipetrana napetraka eto aminareo aza miny miatsina mampandre polisy nareo fa tonga dia nenareo ny takalony. Sanatria ma tsy ka hamono biby tsy nahafaty nareo mazava? Mazava re izay tompoko. Fa mba azoko fantarina ve hoe iza moa nareo raha tsy mahadiso? Ahoanao inona sy anaranay e. Rehefa afaka dia misaora letsy e. Izay mihitsy. Tsy misy tokony hidiranareo mihitsy ny momba anay fa aza dia misahirana any mantatra an'izany e. Rehefa afaka nareo dia izay ny zava-dehibe. Ka tsy azoko ange hoe jiva tia ho faty nga ianao samy mitady inona mbola mitady zavatra hafa ihany e. Oka rehefa angina. Ka ianao ohatra mitady ho hafahafa izany matsiko. Aleo tsorina zava ny resaka angina fa tsy midika kosa hoe naika. Ka efa mazava izay ny resaka fa izay tsy mila manao vinany fa aza be resaka be fotsiny dia tapitra. Aleo tsy miteny fotsiny. Mbola tsy farany tokoa ty raha ty. Ko raha tsy inona ko anaiky moramora fotsiny an'izao. Sanatria anie izany. Aleo le tsy miala. Sady sao koa dia hisy antsika aritra eto tsika. Efa tafavoaka koa retiko inona moa mbola andaninandro eto e. Aleo miala. Andraso aloha. Ravinay aloha tsy manao zavatra tsy milamina ohatran'izany izany Ka ahoana ary no atao e.
Taraiko be nefa ny andro efa mialina ihany. Ka zao ely zany fa zao aloha mandeha nareo mianaka tonga dia mandeha itsy lalana ambadika itsy lalana rahanareo fa tsy mandeha amin'ity mazava be ity ary ny akaingany tsy mila merikerika fa rehefa mandeha dia mandeha basy ty amiko ity ka raha vao mivaona kely tonga dia taperiko ny ena tonga dia ajedako tsisy resaka ary atao veloma ny tany amin'izay fotoana izay raha manao zavatra fahafa eo mazava zay mazava ka mazava re zay andao tsika zanako andeha amin'izay itso tadaniko ny tanany zany zanako zany andao ary dada zay ity fa lasa reny ary andao koa ipaha amin'izay tsika mitsamina sao dia traingo eto ka zao aloha fataizako ny nahita lany basiny to mbola jikoboko mantsy izy iny ravo fa teo ajedako amin'ity koa ela ampiseho be fanontaniana ity oka aloha mifona lesy zay indray elahy tsy basy zany lesy ty kilalao fotsiny ity fa saingy hoe tsy maintsy nanomana an'ity mba hanatanteraka amin'ny planina ko raha tsisy an'ity ngely ity tsy hitateraka amin'ny planina ataontsika teo every lafa raha lefa maina teo ngareny tsy hanita-kevitra zavatra avo izy elaka dia maninona koa zao raha tsy mampitahotra ohatr' zany la ataoko fa tena izy ka saiko latsaka efa divy lavitra lesy rehefa andao tsika mitsamina ela amin'izay aty lalana fa tsy any ay ndao re fananahoana re izay zanako izay sanatria ve dia vonoany ireny tsy matahatody ireny ny zanako tsy te hino an'izany ny saiko ka ary ny jiva ahoana kosa izy Andriamanitro inona nataoko raha maninona ny vady aman-janako ampio izy tompo ampio izy tompo tia vonjeo tsisy mandray akory satria na ny heriko aza reraka mila tsy antso akory ny tena eto dia mivatotra tady aloaloha tsy hena kely fa sao dia mba afaka ihany tao miamalaka izy zany za ty tena tsy misy herintsony ka aleo toizana ihany fa ohatra ny va ihany izy ty ampio atompo be fitiavano aleo tadidina tsara ihany ty lalana ty zanako satria mety mbola hiverina ty tsika mantsy amin'izay fotoana mapety azy hiverina ty ahoana dada koa zany tsy fahay mihitsy efa hifonja hafahafa ivy ny toerana dia mbola hiverina ihany za aloha tsy hiverina ty tsony ka hitandry tsy hoe hiverina hipetraka ety ny zany fa mety hoe tsika ty amin'ity toerana ity mety ho neny mety ho namany dada ihany koa fa tsy hoe tsika akory nipetraka ety aleo kosa aloha tsy holazana azy hoe tsy maintsy hitondra polisy hiverina ty amin'ity toerana ity fa sao dia manjary mampatahotra azy zany fa dado ahoana zay anaka nalailany dada foana tamin'ny dada tsy teo fa zay sy neny ihany tahotrano dia kay dada nigadra tsy nigadra zany anaka za nge tsy nanao ratsy fa nafen'ireo jolahareo fotsiny ahy ka nigadra zaniko sady toerana sala mifonja iny tena maizina be sady tsisy nininona akory efa fonja ihany ny dikan'izany eny azo lazaina hoe marina ihany zany teninao zany fa ndringa moa zany efa nahita fonjy tsy nahita fa efa nazavany eny tamiko ny tao hoe gadra sy fonja ay ve zaho azy lasa malahelo be any sady na dia vao tsy ela aza nahita azy tiako be nareo ry dada sy neny eny ao fa efa hodiny tsika dia ahitany neny amin'izay eny dada
andao aloha tsika angatakarany etsy amin'nitsy fa tena mangetaeta be le zany. Za koa ary. To misy trano ihany itsy sady mbola misokotra anie zany varavarana zany. Andao ry dada. Reraka dada, sa tena noana be koa. Kely sisa dia ho tonga fa erezo anaka. Tsy afaka mijanona eto koa tsika amin'izao. Sady aza matahotra zany ry e. Tsy misy biby masika koa ny ety e. Ka za koa ve moa miaraka amin'ny dada dia atahotra e. Sa velan'ny dada ao alainy io a? Raha ohatra koa za hoe isy anie zany, tsy avelan'ny dada ho fatifaty foana ny zanany. Hita ho a dadako. Miady ho andry foana dada. Zatra dada. Hitandre, na dada koa za mba nona sy reraka fa tsy maintsy miaritra kely aloha e. Manahoana tokoa rena valina zay ihany. Sanatria tokoa ve dia ho maty naonam-patorana ny vadiko. Tena mba lavitra koa ny ity lalana torony salaty e. Zao ve mbola tsy mahazo arabe fo. Mandeha amin'ny lalana mazava fotsiny fa tena tsy mbola mety mahazo godron. Eny e, fa tsy mahazo ki fa tsy maintsy tonga amin'ny tanjony. Soa aza fa dia volana ny andro. Tena mahay zavatra ny tompo e. Dada dada. Ahoana anaka? Io misy azavana tazany io aloha io. Efe, no everiko fa inona aza fa ndriko tena manaitraka. Eny tokoa. Tena jiro ka. Tena efa akaiky ny tanàntsika. Dada. Ahoana? Hitan'ny dada ve io aloha io e. Variana be ny dada zany e. Tazako io ka. Efa akaiky ny tanàna ho atsika ozy taminao teo. Satria mino fa jiro eo amin'ny lapan'ny tanàna io tazantsika io. Oe. Avitra ihany tsika. Tena faly be a dada. Fa na izany aza aleo aloha tadidiana tsara ihany ny reperaziny ity toerana ity a. Mora ny fiverenana ity e. Eto ny sampanana mahazo an'ity arabe ity. Misy plaky. Efa somary tranainy eny ihany izy zany a. Tadidy koa ka. To tsy vaovao amiko ny ity toerana ity e. Tena tsy diso ka. Fa inona foana ary ny an-dada zao hiverina zao e. Fa inona mampiteny rery an-dada eto? Fa nga efa tonga sika no mijanona ka. Tsisy ninona ka. Misy zavatra mamperitreritra ny saiko kely fotsiny. Dada koa zany tsy. Andao sika noho ny diantsika aloha fa efa ho tonga tsika e. Andao ary e. Fa nga dada tezitra ka. Efa noteneniko fotsiny ry fa tsy maintsy tadidiana ho aho ity toerana ity. Eny e, fa tsy tezitra akory e. Fa andao andeha ho aho. Malaky ndry. Ingany ndry ho aho. Eny ary e. Mamandry ao zay efa mitebiteby miandry antsika. Zany hoe azo lazaina fifanahitana mangirana zany ty raha mahakasika anareo ty madama. Zany ve? Zany dia vokatry ny fiara-miasa eo aminay sy ny zandary. Mino ahy ianao fa tsy ela dia ho hita ny marina momba n'ity raharaha ty. Fa tiako nefa milazanao sady fa tsy ho vita eto ty raharaha ty fa tsy maintsy hiakatra tribonaly a. Zany? Manao ny tandrify anay zay dia anjaran'ny tribonaly ny fitsarana sy ny sisa. Azonao ve zany madamina valina? Azoko tsara sefo a. Misaotra anareo aloha tsy salasala fa namboraka an'izany e. Za moa dia manamafina ny fitorianandreo olona ratsy ireo satria na dia ny namatorany ahy tao an-trano fotsiny aza dia tsy lefitra mihitsy ka. Zany ve dia fotsiny madama? Miatra manaina mihitsy nge zany nanaovany anao zany e. Eny e, marina aloha zany. Ianao aza nanana hery sy fikirizana nahavahan'ny fatorana nangejanao ko. Tena vehivavy mahery foana madama, marina e. Kare sefo a. Aiza dia hoe mahery fo fa na niza teo amin'ny toerako rehefa niaina an'ireny zavatra nahazo ireny dia hinoko fa tsy maintsy nanao toy ny nataoko koa zareo ka. Marina nge zany e. Fa eny e, fa
voaray ty ny fanamafisana ny fitoriana nataonao ka ho atsony ianao rehefa misy vaovao a eny ary se ka koa raha tsy misy tenenina atsony ianao dia omendalana fa mbola somary maromaro koa ny olona milahatra aoko. hitako mihitsy ireo eny ary se fa dia mbola mamerina ny fisaorana sy manantena amin'ny fiaraha-masa matotra be aminareo mandra-piona ary dia mirarisoanao madama. mandra-piona tompoko. Dada, oe, faly be eny anaka, tonga ihany tsika ty. Enjakenjana ihany aloha lalana nandehanantsika iny. Fa atao mangina be ho any manodidina. Eny tokoa ary dada. Ary toa mihety be daholo anie izany trano izany. Sa ve dia no idilyle tsy matahodody ao an-trano ao na valy le? Inona indray izao mampitendrery anao izao ry dada? Toa tsy vaina ny trano. Ka mihidy lakile any io anake. Tsika nefa tsy manana lakile akory. Fa ahoana? Sao dia lasa mivoaka kosa ary neny. Tsy marina izany izany ao ka. Reninao ange ka mifatotra ao an-trano araka ny reny tenin'ilay jolatarỳ ireny e. Ka hoe hivoaka ao aiza indray ary. Tena tsy mazava izao Dada kosa rangaza mampatahotra ka. Tsy mampatahotra anao velively mihitsy fa ny zava-misy no mahagaga. Tena ahoana ary izao e. Tsy maintsy vakiana izany ty varavarana tiako. Andraso fa akavato eo tsy aloha e. Neny eo? Neny Neny. Tonga nge izay ary neny e. Mangina rery aina. Aza mitabataba eo ndry fa ny andro koa ty efalina. Ka miantso azy Mba mahalala menatra e. Aza mitabataba ho andry fa leo akavato io tsy dia ho vakiana ty varavarana ty. Dadako. Soa aza mba tsy vy koa ty izy fa mba hazo. Jereo fa tsy mivoa akory. Reraka fotsiny teo ianao. Aleo atsoina ho izy. Mikisandry fa ho ataoko mafy ty e. Isa, roa, telo. Dada ranga. Hitandry zay fa nivoaka. Dada manimba varavaranako. Ka inona ary no azo antsika atao eo e? Izany neto ve? Ndry aza manao azay apasika io fa mandreraka koa ny ndry izany e. Azafady ary. Marina raha tsy lasa be loso be fa malina ndry. Ary midira fa inona ary mampilongolongo eo e. Avela koa ndry dia lasa hiditra ka. Midira ho hiditra ka. Tsy izay no atao fa lozana tezitezitra eo fotsiny. Io arao fa andrehatra jiro aho e. Oay, toa tsy misy neny mifatotra akory ato ry dada. Fa lasa izy neny. Zay fa ndrery ty ka. Mazava ny atao trano manontolo. Fa ahoana tokoa izao e. Lasa izy ary navalina. Eno ary dada. Tena tratralina tany amin'ny polisy marina. Milalana nefa ty mangina dia mangina zara raha misy mpandalo. Dia efa kinona mibavaka fa tsy fantatra tsonotony ny tsara sy ny ratsy amin'izao e. So fa efa akaiky ny trano. Tena valaky ny dia koa zany. Misy natao ihany iny lalana iny Zay kosa ka tonga. Andriamanitro, ary toa mazava ao an-trano. Fa iza reno aho e. Dia sanatria hoe lejiolay no tafiditra ao indray e. Andraso aloha akasisiny fa tena tsy mazava izao zavatra izao Sady tena vaky koa ty varavarambe fidirana eto ty. Aleo avy hatrany aloha ampandray amin'ny polisy ka izay no mety. Tsy hiditra ao kosa aloha e. Raso aloha ty eto ny lara telefonina nomeny polisy ateo.
Allô? Madame Navalina ihany e. Misy zavatra tsy mazava atrany ka komisera ka mba mila anareo raha azo atao Eny tompoko. Le adresy momeko teo iny ka. Eny ary fa miandry anareo e. Misy olona mivoaka iny fa aleo aloha mifitsaka tsara eto. Ary ho aiza izany? Io fanojanona. Kaina nary mavesatra ka. Ary ny lalana ry anina toizana fa inona ny toditodiana eo Ela be dada. Efa tamire anaka efa ty akaiky ty Njiva de iaina vela iny antso azy teo. Njiva fa iza koa zany miatso atsika mianaka zany e? Navaly fa iza koa zany e? Navalina ho Navalina? Fa aiza ianao zany e? Fa taiza foana ianao nivadika marina. Andao aloha hiditra ao an-trano e. Navalina, etso fihiniko ianao. Andao hiditra ao an-trano aloha dia ao miresaka tsara tsika e. Sady efa koa ny zanantsika e. Njiva, efa niantso polisy nge zafa nataoko hoe olon-dratsy nitafiditra tato an-trano e. Andao aloha hiditra aloha dia ao an-trano miresaka tsara momba an'izany e. Fa nafaka anao aza voalaza fa hoe nafatotrako ohatra mbola baraingo amiko ihany mantsy hoe inona ny antony nahafaka anao tao. Ka tarito ary ny lalana e. Andao ary Ela be rangaha dada. Ny olona mangina rery teto fotsiny. Efa ity re za e. Dia io koa neninao. Io fa tonga izy. Neny, fa taiza foana ho aneny e. Sana lahelo be aneny. Efa tonga kiny neny etso fihiniko sany sanako zany dia tsy malahelo ny sanako Faly be azo fa nahita neniko. Ka maninona mbola mitomany ary fa tsy tomantsony za. Fa dada ngeriny iny ka tsy faly akory mahita anao e. Io indray indriry aina. Indry mahita lazainy eo foana. Fa ahoana koa zany tsy hatrany fa hatra ty dia mbola miteniteny foana ihany. Zao ve sika vao tafahoana ndraika hoe tsy rarahan'ny neninao e. Ka mitsikely nahoana ny tsy ho faly e. Eo mitsikitsiky kely aloha. Aoko izay le antahantaka. Tena makalio be mihitsy. Antahantan-jaza rery ny jiva dia hainao ihany zany ka madilo ireny sofoko avy aloha zany hoany fa karakarao aloha ny sakafo fa efa tena nonana izay zany e. Sady ny androko ty efa isasaka alina raha teo. Marina raha tsy araina eto ihany ny andro. Eny tokoa. Resaka ve mo avoky. Avety ry aina avendry ety manampy tsy anadala ny dady eo fotsiny. Eny tompoko. Ary aza elo nareo mianaka fa teny efa refina mafy anie za zany e. Za tena reraka mihitsy ako. Eny ao fa karakarainay re dia andraso aloha. Ianao teo ny teny hoe niantso polisy. Sao dia tokony olazana ihany zareo dia asena miverin-dalana. Sady sao dia hivadika zavatra hafa eoko. Hoay tokoa marina. Satria zao tena sakafo baraka tsika. Ianonao aloha e. Nampitandrina mafy matsy ireo olon-dratsy fa tokony tsy hampandre polisy tsika. Zany tokoa mo. Tena sakafo baraka tsika raha izany dia aleo tokoa ary aloha atsoina dia elana tsiny e. Resaka fandrahonana indray mantsy no tena atahorana amin'izao. Efa nilamina ny amin'izany ka. Fa aleo atsoy aloha izy dia aleo tsika raha pitso miresaka tsara sy manazava ny zavatra niseho tany. Fa andrahoaingana aloha le sakafo atao lozanao varilo andray e. Raha misenjiva vady malalako ary angana ary. Dia mbola hiverina amin'izany toerana nitondra loza ho antsika izany indray ve tsika ry malala? Tsy aleo hoe anjaran'ny polisy amin'izay ny sisa e? Tsy misy tokony hatahoranao zany raha havako
mila fantatra fotsiny hoe aiza maro ny toeran'iny. Fantatra ao tsara fa andro alina anie no natafavoahanay tany. Sarotra taminay ihany koa no naminaviana hoe aiza ho aiza no misy an'io toerana io. Sady sandarma koa ny hiaraka aminay ihany. Tena tsy misy tokony hampanay anao raha izany. Zareo koa no tena hiasa fa zahay ihany anoro lalana fotsiny no anjarako e. Sady fanampin'izay koa hiara hiasa ny zandary sy ny polisy. Ianao ihany io fa ny amo dia ahiahy fotsiny ihany e. Izany dia ho any an-tsekoly hampahafantatra ny zava-nisy tsy nahafahan'ny aina nianatra nandritra izay 2 andro izay aloha e. Mety mihitsy izay e. Ianao ve moa dia atoro amin'ny zavatra tokony ataonao ny amin'izany e. Izay fa lasa aloha e. Mino aho fa tsisy atahorana intsony amin'izay a. Efa misy pitsikilo ihany koa ny mitazatazana ny manodidina ny tanàna e. Eny e, fa na izany naty izany raha misy zavatra mampanahy dia tonga dia miatsoa ny zareo ianao. Toko fa misy laharana ihany e. Efa misy aty ka. Fantatra ihany koa fa zara teo koa ny findaiko ny lasa lejolahy iny ka tsy manana fa tsy maintsy ianao izany mampandre ny polisy raha misy zavatra tsy hampozina tapoka. Eny e, aza matahotra ny jiva. Ary mandeha any ianao fa sao tara tokoa e. Andisy fotoana amin'olona ka manahirana. Ary aiza iaina teo e? Tia dada. Ay, avilo ndre aty e. Zao a. Mianatra tsara amin'izay zany zanaka dady izany. Eny dada. Mahazo matoky ianao. Dia bisou aloha nareo mianaka e. Eto sady ho finin'ny dada reto vady aman-janany. Hony tokoa ary ny jiva. Hoe ahoana izay ozy ianao? Inona no niantsony polisy antsika tamin'ny numéro-ko teo? Mbola tsy nilazainao ange e. Fa za mantsy mbola nanasa lamba raha teo. Ay tokoa moa. Mikasika an'ilay raharaha iny e. Miatso antsika ho any amin'ny broatra zareo. Izany hoe rapito izany ny fotoana nomeny e. Amin'ny 6 heures tsy diso izany tsika tsy maintsy mila tonga any. Dia efa laminy dia izao koa ny programanao fa miaraka any izany tsika e. Ay kosa, mety misy vaovao izany. Angamba, iny e, mazava ho azy aloha fa tsy maintsy hoe misy vaovao matoa zareo mampiatso e. Tsy efa ho tapa-bolana kosa ve izay no tsy nandrenesa-baovao e. Taorian'ilay nareo niverina tany amin'ilay nitsidika an'ilay tombon-jiolanana fiainananareo iny? Efa tapa-bolana mihitsy izay ka. Izako tokoa moa nanam-po hoe fiangonana efa ravan'ny rivo-doza io e. Tena io izany nataon'ireto tsy matahodo toby fiherenana tao. Fa mino fa misy vaovao any amin'ny polisy matoa izy nampiatso antsika e. Moa efa tsy tapaka nisy nanara-maso koa izay hoe hiverenan'ireo jiolahy teo amin'ny toerana io e. Dia niraisi-potsiny teo izy. Tena mino an'izany efa tsy maintsy izay ny zavatra niseho. Enganery ny jiva. Avelaka aloha ary ianao fa efa toandro beka izao andro izao. Karakara ny sakafontsika fa sao dia nao ny aina kely rehefa miravavy mianatra. Eny ary. Mandeha ianao mikarakara fa za aloha makimaky an'ireto gazety reto fa sao dia mba misy asa tokony mety amiko ihany eto. Grafy koa ny ity very asa ty e. Raha misy anam-piana dia miteny ana ihany ianao e. Loka tsy sarotra nge no andrahoako ao e. Ay ve, ka ataovy matsiro tsara raha dia aza dorana fotsiny a. Raha maheo matsy dia hoanindry ireo fa za kosa aloha fadiny razana izy mihinana saribao izany e. Matika ianao a. Inona ary ty, marary anie izany tsonga ataonao izany e. Atao fa mbola ampiko ihany a. Ay, tena marary ky fa aok'izay a. Mifona ary moa fa tsy hanao tsony fa eny e. Tsongotsongon'olo tena moa ka na marary azy fina sady tsy valiana e. Ka mazaho toerana ary aloha nareo mivady e. Eny tompoko. Misaotra. Mino aho fa manam-baovao anao raha sefo matoa nampiatso anay aty amin'izao fotoan'izao a. Sa diso ny eritreritra e? Mareta fa ho lavalava ny tantara e. Mazava ho azy fa manana vaovao lazaina anareo tokoa izay. Ka voalohany dia tiako ny milaza aminareo fa
trahatra sambo bel ireo jolay rehefa nataonay ny velam-pandrika. Zany ve? Zany dia noho ny fiara-miasa izay efa napetraka teo amin'ny zandary sy ny pôlisy e. Ravosbenja no tena lohany amin'ny zareo ireo ary misy namany efa tratra ihany koa. Mbola misy kosa nefa ireo heverina fa hoe namany ihany ho any ary inona fa ho azo tsy ho ela koa ireo e. Ay kosa Tsara kosa zany sefa. Azafady mba afaka manompo maso an'ireo ve zany izay mivady e? Azonareo atao tsara zany ka. Saingy mareta ho anareo fa ho lavalava ny tantara e. Ho fitiniko aminareo ny zavatra nitranga tamin'ny afako maly alina zany e. Ay, eny ary fa lazao fa meno anao zahay e. mahaliana tokoa zany sefa tantarao Ka zao ary araka nefa nampahafantarana anareo maloha moa dia nisy ireo pitsikilo miafina avy amin'ny zandary niambina teny manodidina teny. Tokony tamin'ny 7 oralina teo dia nisy andian-jola tsapa fa hafahafa fihetsika satria maily sy ohatrany hoe kôdikôdy be zany zalara ny fahitana azy. Teo ny tsiry ny velam-pandrika teo amin'ireo zandary pitsikilo ka ohatran'izao raha fitiana tsotsotra le izy e. Zao ny zy ry zalahy tsy mila sera tsy milamina zany tsika fa efa natomboka ty afera ty dia tsy maintsy fitaina. Matoa nitondra lisaina ty zany hoe aty amin'ny toerana mangingina ohatran'izao dia mila manana plan milamina tsara tsika. Ao ka zao hiditra amin'ny tombontsika dia mila mailo tsara, tsy mila kitaba fa manaraka lamina fotsiny tsika. Tairy lesy ry benja tarito ny lalana fa maika be tsika. Voray Dia nanahoana ny toy any sefa? Dia niteny le zandary mpanome baika hoe mampiahy reto bandy reto fa tsy maintsy isy ray amintsika anaraka an'ireny. Dia nanontaniana moa izay zandary vonona teo dia nisy zandary anankiray izay nanangan-tanana vonona natateraka amin'ny baiko. Dia io zandary io moa tsy nanao fanamiana fa tenue de combat nanaovany tamin'io fotoana io. Maizina koa moa ny andro e. Dia zao no atao izy le zandary. Ampiresao izy le bandy mpanome baika io fa mba hahafahana mety hoe amboraka tsikelikely ny tsy ambaratelo miafina izy. Dia ozy izy le zandary hoe dinio tsara koa izay ataony ozy izy dia raiso amin'ny ronam-peo izay ataony rehetra. Dia avy eo dia lasa le zandary. Ny sisa kosa niandry teo ihany. Dia nanahoana ny toy any sefa? Nataon'le raika alazy nasain'ny tanterahany e. Gaga sy taitra le raha visefony jolara nahita an'ity zandary mody sy taitra fa mihaino tsara. Niaka-peo sy nangataka fanazavana ary ity izy. Efa saika tonga tamin'ny fandrahonana ka maily ireo zandary namany ka dia avy dia niatra nanodidina ny tombony afiny. fa ahoana ny nahalalan'ireto zandary tany ivelany fa misy tsy milamina tao anatiny tao sefa? Tamin'ny alalan'ny fitaovana fifandraisan-davitra fampiasa amin'ny mpitandro filaminana e. Tsy nisy ny afina mihitsy anie izay resaka nandeha rehetra tao e. Teo ny nahazoana sambo belona azy ireo ka nahatongavana tamin'izao e. Ay ve ka zany ny tena zava-nisy eny fa tsara aloha rehefa mba nahomby nitetika nataonareo e. Fa le fiangonana rava ve zany sefo tsy nisy fanarenana tsony taty aoriana? Tsisy tsony mihitsy ka. Nisy fanorenana vaovao natao ka. Fa io ray ravan'ny rivo-doza io dia nijanona ho olo teo. Dia tsy mahagaga zany raha lasa tobo firenjolay le iziko. Ka zany ingeo tena tsy mahagaga tokoa. Ie, ka izay le tantara nisy sy nitranga tao amin'le toerana hafahafa nanafenananao ry Ramsenjiva. Fonja hafahafa ozy izy ianao izay. Tena enjana tokoako. Aokare moa sefa dia tantara mahatsiravina anie zany ny zavatra niseho tao ireny e. Fa vita aloha ny amin'iny fa ry zalahy zao hizaka ny fonja tena izy amin'izay e. Ka izay ny tsy maintsy efa rano moko. Tany misy lalàna ange ty e. Izay meloka dia meloa ny lalàna anefa ny zazy. Izay angamba no azo lazaina ry izy mivady Vita ny anjaranay dia ny fitsarana ny sisa.
inona fa anao ny asa amin'ny manandrify azy tokory zareo e, ka dia misaotra anareo nametraka fitokisana tanteraka taminay e. Nareo koa any ny tena isaorana sefo e, mitombo asina dia misondrota voninahitra trano mba ho tonga amin'ny ambony kokoa e. Eny e, maro zany, ka ho tanteraka tokoa ny izany firanitsonao zany e. Ka nareo mivady moa teo naniry ny ahitandry zalareo mbola vao hita ato aminay, ka dia aleo ngamba aloha tsika andeho any amin'ny zareo ary dia atondroko azy nareo e. Zay mihitsy sefo a. Andao ary. Andao ary. Reo ry zalareo e, ka avelako ary aloha nareo zany fa raha misy tianareo resahana aminy dia resao izy, fa aza atao ela nefa fa voafetra ny fotoana. Misaotranao sefo. Misy anjiva mivady, tena mianatra anareo zay e. Mifona fa tsy nahafantatra izay tokony hafaranay zay. Mifona re tompoko. Tena maro zany e, tena menatra tanteraka anareo mivady zay, ary mamelany adisona nataonay e. Tena tsapanay ny zavatra tsy nety izay nataonay. Fa tena tsy nampoziko kosa aloha hoe ay ve nareo ihany reto nahavita nahavandozanay toy izao e. Eny e, mafy tokoa ireny nataonareo ireny, nefa amin'ny maha-olombelona dia tsy mitana lahelo aho na atezerana aminareo akory. Raha izaho manokana aloha izay e, fa tsy haiko aloha izay hieritreritra ny ramatoavadiko io. Ka zao e, mamela anareo amin'ny foko manontolo aho. Madio ny foko raha ny amin'izay. Misaotra indrindra Monsieur Njiva. Tsara aloha rehefa tonga sainareo e. Raha ny amiko aloha dia tena mampangotsoka amin'ny foko iny namatoranareo ahy iny, sy mbola nitondranareo ny zanakay akeriny. Saingy olombelona ihany aho ka mba mety manana ny fahalemeko, ka mamela anareo ahy e. Misaotra, tena misaotra. Misaotra betsaka rery madama. Eny e, ataovy anatra ny sisa ny zavatra toy ireny e. Reo nareo rehetra reo tena tokoa fa mafy ny fiainana, nefa fadio ny mivary lavo sy manao sorona ny hafa toy izao e. Tena marina izany tompoko. Mety eza foana ho fitaratra eo amin'ny fiainana. Izay angamba fa andeha zay e. Mbola androany koa zany no hiakatra fitsarany ty raha ty raha araka ny tenin'ny sefo teo. Aleo zay zaka ny zavatra nataonay e, rary ny angamba raha zao sazy miandry anay. Fa zao e, ny marina moa dia efa reny zavatra fantanareo reny e. Ka rehefa tonga eny amin'ny fitsarana dia mba torohevitra ny aho hoe aza miolakolaka fa tonga dia efa tanso azao daholo izay marina rehetra e. Eny e, mahazo matokonareo fa tsy ilazava tsy marina zay. Ka andao anareo ary zay e, mahireza fa zao tokoa le hoe vokatry ny safidy e. Eny ary mamerina fisaorana trany ary manamafy ny fifonana aminareo telo mianaka izay, tena mifona. Eny e, araka ny teninay teo dia efa voaray ny fifonanareo fa lasa aloha zahay e. Anay aby izay e. Ka zao angamba ny atao e, ianao aloha tonga dia mandehana aloha miantsena e. Sady saoko iravy eo ihany aina ka lasa honao ny ezatra ny ampianarana any. Zaho kosa aloha ndeha hamonjy an'le toerana nangatahako azy iny e. Toa ohatrany hoe mivaly androany ka sao dia tara eoko. Mety zany ka, asa anaoana tokoa le demande nataonao iny, mety efa hivaly marina ve androany? Dia tsy hay aloha fa izy eo ambony ny anakinana azy e. Izy ve dia anary izay mahatoky azy e. Natolotry ny 11 du Paradis Group io anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Fonja hafahafa. Tantara nosoratan'ny Ranjahery Mayam.
Novelo Michel Retra-Top, Ferdinand, Tovo, Landry Steven, Seno Ramanantsoa ary Iaina Fity. Nandre fiosina anatontoza, Tovo Andriambololona, studio Niprod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.